Betsaka ireo membre ny gouvernemanta ny FANAVAOZANA mono efa tsy vaovao amintsika intsony ny tarehiny sy ny mombamomba azy. TAZANA moa FANIRISOA ERNAIVO, TAZANA ihany koa hanitra razafimanantsoa, lilira faralahy sy GASCAR FENOSOA ary général Lilson René de Roland izay gouvernoran'ny fakitra Sofia teo aloha. TAZANA ihany koa ramatoa Christine Razanamasoa, ilay filohan'ny antirmeram-pirenena teo aloha, ilay filohan'ny antirmeram-pirenena tamin'izany fotoana izany kanefa nisorona tamin'ny toerany rehefa nilaza ny zavatra izay tsy nifanaraka tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Anisan'ny tsara ho fantatra ka ampahafantarina etoana moa ny mikasika ireto mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta ny FANAVAOZANA ireto dia miisa folo ny vehivavy ary 12 kosa ny lehilahy. Nanambara moa andriamatoa Premier Ministre Rajoelina Herin-Tsalama ny hoe mihidy ny robinet hoy ny fanambarana izay nambarany. Nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana fa hahato avokoa ny fandaniana tsy maika mandritra ny taom-piasana 2024. Ny Premier Ministre Herin-Tsalama Rajoelina no nanome izany toromarika hentitra izany ho an'ny ministry ny toe-karena sy ny vola mba tena ho laharam-pahamehana ny karama sy ny asam-panjakana. Mivadibadika tokoa ny fiainana hoy ireo MPANARA-BAOVAO raha nahitany zavamisy ankehitriny. FANIRISOA ERNAIVO moa dia anisan'ny mpanohitra mavaivay tany ivelany ary tsy nazaka no teto an-tanindrazana izy tamin'ny fitondranany Andry Rajoelina. Ankehitriny kosa dia lasa ministra ilay ramatoa ka nahatonga ireo MPANARA-BAOVAO nilazany hoe mivadibadika tokoa ny fiainana manaovany tsara foana mba ho tsaroana. Andriamatoa Premier Ministre ihany koa nilazany hoe osazina izay mahazona fiaram-panjakana tsy hovaina takelaka mena mila miroso amin'ny fanoloana ireo takelaka ho plaque rose avokoa eo anivon'ny ministera rehetra sy ireo izay mampiasa ny fiaram-panjakana. Osazina izay mitazona ny fiaram-panjakana tsy manaraka io fepetra io araka ny note navoakan'ny Premier Ministre andriamatoa Herin-Tsalama Rajoelina. Natao izao zavatra izao tsy kakitra mantsy tatoato hoy izy ny fampiasana fiaram-panjakana ho an'ny fiainana manokana ka indrindra antony nandraisana ity fepetra ity hoy hafatra izay nambarany andriamatoa Premier Ministre. Tompoko vavy sy tompoko lahy, ajanona antsika hatreko ny video antsika koa dia makasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.